Lafombavao hafa kosa indray hofoanana ny famaritana ny sarany farany ambany amin'ny internet. Tsy mbola zakan'ny malagasy ny fahalafosany sarany internet amin'izao atao anatin'indray volana dia nahitana fianana amin'ny atsasan'ny fanjifan'ny vahoaka ny internet hatramin'ny ampiakarany ny sarany ho ny tompon'andraikitra eo nivony tambazotra mpanome tolotra iray eto Madagasikara na ny opérateur Santatra Lanto Nirinena. Eny amin'ny atsasan'ny fanjifan'ny vahoaka ny internet hatramin'ny ampiakarana izany hoy ny tompon'andraikitra avy eo anivony tambazotra mpanome tolotra na opérateur iray eto Madagasikara. Mbola tsy takatry ny malagasy rehetra ny saran'ny tolotra farany ambany na dia mbola misy hatrany mividy izany. Nandefa taratasy fampahafantarana mahakasika ny fanafoanana ny famaritana ny saran'ny farany ambany amin'ny internet moa ny fanjakana malagasy sy ny Artec na autorité des technologies de communication mba hiarovana ny zonim-panjifa. Mino ako zany fa atsoatsy zareo dia amerina nireo ataontsika hoe tarifa satria fantatra loatra tsara ihany koa hoe no nivoan'ny opérateur manao an'ilay tarifa izy dia pour 3 mois ou 6 mois dikan'izany zany ny resaka marketing sy ny resaka commercialisation izay tokony ataony dia manova offre andraisaka zay ny mahatonga antsika hoe ny mesure izay natao zany par rapport an'iny hoe annulation an'ilay prix plancher iny zany dia efa nanao information lettre zahay makany amin'ny opérateur hoe raha aloha zany mi-informer anjareo hoe nanao an'ilay annulation an'ilay prix plancher ny fanjakana malagasy. Ny faharoa dia ny teny zahay par lettre hoe tokony mijery ny baisse n'ilay tarifa ny opérateur. Mbola tsy misy décret azon'ireo tambazotra mpanome tolotra opérateur manafoana izay famaritana ny sarany farany ambany izay hatreto raha ny fantatra. Efa nisy kosa ny taratasy fampahafantarana mahakasika ny fanafoanana izany. Isy moa ny fifampiresana hijerevana ny marimaritra iraisana amin'ireo tambazotra ireo raha ny fanazavana. Ny ataontsika zany amin'ny voalohany dia ohatran'ny zavatra rehetrarehetra hoe mi-informer an'ilay opérateur zany no ataontsika voalohany amin'izao hoe tsy manaraka an'ilay ao anatin'ny cahier de charge ianareo. Zay zany no efa natao araka ilay nitenen'Andriamatoa minisitra teo iny. Ny ataontsika manaraka zany dia mametraka tsara anareo ataontsika hoe texte mametraka ny sanction. Izy io zany dia misy lalàna fa manao transition tsika satria araka ilay nitenentsika teo hoe misy texte maromaro nanao réforme be dia be tsika amin'ilay texte dia misy zany ataontsika hoe phase transitoire zany hoe isy décret zany amin'ilay sanction fa ilay tena sanction zany dia tsy maintsy ataontsika amin'ny alalan'ny lalàna zany. Miandry ampitsonina ny fiverenan'ny sarany internet amin'ny laona noho izany ny mpanjifa. Herinandro maro taorian'ny fanafoanana famerenana vidin'ny farany ambany.